Fahameraba-ntsika tsirairavindray tatsy tia lakamisy maraina fa 5 volana septambra ity misotsian'Andriamanitra isika volany mena izao maraina mbo vaondray izao afahantsika mandray ny teniny lohanderantsika ny mofinainana io dia vavakisika itompandriamanitra hoe tolotrainao ny derany laza ny atsa sy ny voninahitra sotranao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray amin'io maraina dia ny afahanay miaraka aminao afahanay mandray ny teninao afahanay maka hery avy aminao fa azo ny fomampananay ary ampianaro izay ho tiany marina hanano marina ary ho fanehoana ny fahamarinana eny amin'ny tontolo rehetra misy anay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe asa ilana ny fanahy masina nalaina amin'ny Isaia 1:1 sy ny 2 manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizo na manarina ny tany ary ny aizo-pito manarina ny firenena fa aminao kosa no hipisahan'i Jehova ary aminao no sehoany voninahiny. Amen. Nandaly alina manontolo ny vavahana tamin'iray ny mpanafitra antsika ary ny vavaka indrindra ny fototra nanorenan'ny fiangonana kristianina sy ny hetsika misionera. Niraisaina sy toerana ny mpianatra ny talao tamin'ny toby mba hirotsahan'ny fanahy masina amin'izy ireo. Na efa mirotsaka mitafitafo amin'ny alalan'ny fantsona maro isan-karazany aza ny fanahy masina dia arakaraka ny hitadiavantsika azy no ahabetsaka ny fatrany. Araka izany raha miasa mikafanampo famonjem-panahy isika dia ho voatarika mandrakariva hanavao ny fangatantsika eo amin'ilay loharanony hery rehetra ary toy izany no isian'ny fifandraisan'ny fanahy tsy tapaka amin'Andriamanitra. Manovo mandrakariva eo amin'ny ranonaina ny finoana ary tsy mety ritra na oviana na oviana izany. Tena mila fahendrena avy amin'ny any an-danitra tokoa isika. Tsy efa nampanantenana antsika ary ve izany? Hozy izy hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy izany nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany fa aoka tsy hanam-po handray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Fa nomeza toky manao ahoana re izany? Feno sy mahafoaka be. Tia ny tompo ho anatona azy amin'ny toky sy finoana tanteraka isika azo antoka ny teniny fa ho tanterahany tokoa izay nolazainy. Raha mba tsapanao mantsy ny mahazava-dehibe ny fanabeazana ny membre tsirairay ny fiangonana mba hanao zavatra, tokony ho tsapantsika tsirairay avy ny andita lehibe amin'ny maha-kristianina amin'ny fampiasana ny fananana sy ny fahaizana rehetra nankin'Andriamanitra tamintsika ka hanao an'izay faraherintsika isika ho fanatanterahana ny asa izay andrasan'ny tompo ataontsika. Mila finoana bebe kokoa isika ary mila mafisina ny fahaiza-manaoko sy ny fahaiza-manaonao. Ambony sy mendrika ny tanjona eo ny lohantsika. Tsy manana fotoana na teny olaniana foana amin'ny adilasika fa mila hamasinina ny herintsika ary mila hanehoan'ny tompo ny fitiavany fangoram-pony ny fahafahana rehetra avy amin'ny ny fiainantsika tsirairay avy. Izany ho tanteraka ny fiainantsika tokoa ka vavolombelon'i Kristy tsika naizanaiza misy atsika. Amen. Itompandriamanitra eo mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Miteza ianao hiasa ao am-ponay, miteza ianao hanavao anay, miteza ianao ihany koa hanolotsaina anay mba ho fitaratra ny fitahianao tokoa anay izay ary hasahan'ny fanahinao masina. Aminaran'i Jesosy. Amen.